Ahoana marina, tena lasa kilalaon-jaza ilay firenena. Fitondrana Andry Rajoelina, fitondrana tsy matotra, fitondrana manala-baraka firenena. Tena tahaka ny kilalaon-jaza no fahitana ny fitantanana ity firenena ity ankehitriny. Mivara lila ambony ambany, manapa-kevitra, dia avy eo mihemotra. Tsy ny fanapahan-kevitra eto Madagasikara ihany, fa hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy. Tsy governemanta, tsy solom-bavam-bahoaka, tsy governora, tsy filoham-pirenena, fa samy manondrana avokoa. Avy eo mifanilika. Raha tadiditsika tsara, dia niseho ho tsy nanohana na iza na izy i Madagasikara, raha nanontaniana tamin'ny fanameloana makasika ny ady teo amin'ny Rosia sy Ukraine io. Niova hevitra, ny safidy anameloka any Rosia eo anatrehany annexion, na fakana ny ampahan'ny tany ny Ukraine, ho isan'ny fireneny tamin'ny alalan'ny fitsapakevim-bahoaka indray i Madagasikara. Isika izay nanizingizina teo aloha, fa isan'ireo firenena tsy miandandy teo anatrehany fanafiana nataon'ny Rosia any Ukraine, nanomboka tany amin'ny volana Febroary 2024. Nitazona atrandy ilay tsy fitanilany i Madagasikara tamin'ny alalan'ny fitondrana. Isan'ireo tsy naneho hevitra tamin'ny volana Marsa, raha nandeha ny latsabato ny firenena mikambana, omba ny fanameloany na tsy ny fanafiana ataon'ny Rosianina. Naneho mivantana na ankolaka ny tsy fahafaliny tamin'ny tsy fanameloantsika any Rosia ireo mpiara-miombonantoka, ary ny antso atrany ny iraisana feo amin'izy ireo. Isan'izany ny vondrana Europeanina, ny firenena Frantsay, ny ambasadoriny ilan'ny Frantsa teo aloha Christophe Bouchard, izay nilaza mihitsy fa tsy mitombona ny hoe tsy manan-tsafidy eo anatrehany daroana bomba sy ny daroka bomba. Ankehitriny, niova ny hevitra, ny ray feo amin'ireo firenena maro satria mitovy safidy amin'ireo firenena 270 na nameloka any Rosianina i Madagasikara. Tamin'ireo firenena 370, ny 370 izany no nanameloka any Rosia, ary 530 kosa tsy naneho hevitra, tahaka ny Chine, Inde, Afrika Atsimo, ary 5 kosa no manohana Korea Avaratra, Nicaragua, Syrie, ary i Federasiona ny Rosia. Nanome lesona ka niantsony isia ny fampiresana ny filoha Rajoelina raha nandray fitenenana tany amin'ny fivoriana ny firenena mikambana tany Etazonia ny volana Septambra teo, ary naneho fa izay ihany no vahaolana ivoahana amin'ny ady eo amin'ny Ukraine, izay misy fiantraikany eran-tany. Nalany tamin'ny isan-jato sy 10 mahery aza tamin'ny ankapobeny ny latsabato tany amin'ireo faritra voalaza etsy ambony, izay ao anatin'ireo antsoina hoe République séparatiste miala any Ukraine. Milaza kosa ny fehi-kevitry ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny alarobia teo fa ny fitsapakevim-bahoaka sy ny fanambarana annexion nataon'ny Rosia dia tsy manan-kery eo anatrehany lalàna iraisam-pirenena, ary tsy ampiova ny satan'ireo faritry Ukraine ireo na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Momba ny safiditsika manokana no mipetraka ny fanontaniana, inona no nampiova hevitra ny fitondrana ka ny safidy indray hiara-dia amin'ny Ukraine izao? Tratry ny tsindry-goavana ara-diplomatika ve? Sa manao mpimaso eo anatrehany faharefona ara-diplomatika ataon'ny tandrefana? Mialohan'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana raha teo, nilaza ny ambasador Rosianina eto fa manohana any Madagasikara amin'ny fitakiana ireo nositsika bodoiny la Frantsa. Voalaza fa marefo ny fifandraisana amin'ny la Frantsa, ary nanarama ny cabinet ELC sy network hatrany amin'ny fitoetsero na 2.7 miliara ariary ny fitondrana andaminana izany. Ampafantatra ilay PM na plan emergence de Madagasikara amin'ny faramparany ity volana ity, izay antsona mpamatsy sy mpampiasa vola, izay nitandrefana no betsaka sy andrandraina ka heverina ho antony ara-politika mivoaka miditra io. Mainy endomboanjo, tsy ambony tsy ambany ka aleo miray lalana amin'ny be sy ny maro ihany. Sa kosa misy tambiny na fanomezan-toky azo ka niova hevitra sy safidy? Ny omaly alady anefa dia nivoaka indray ny vaovao fa tsy nahazahoana tsodrano tamin'ny fiadidinan'ny Repoblika io safidy fa namelohana io indray. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe azo antoka ve fa tena fanapahan-kevitra samy irery ny mpandrantsabato no nahatonga ireny fanapahan-kevitra manameloka ireny? Azo inona fa misy indray ny tsindry tao ambadika ka nanaovana io filazana io indray,
fa tsy ny fampierana io fanapahan-kevitra io. Manina no telo andro aty aoriana sy nisiany resabe vao nivoaka sy nilaza io ny fiadidian'ny repoblika. Manina no tsy tonga de noraisina avy hatrany ny fanesorana ny ministry ny raharaham-bahiny izay nanao izany raha toa ka tsy nisy tokoa ny fampiarana. Dia tsy tahotra tsy henatra indray ny prime ministre milaza fa mijanona ho tsy manohana an'izana izy Madagasikara. Tena hoe kilalaon-jaza mihitsy no fiheveran'izy ireo ny fitantanana ny firenena. Ny latsabato-panameloka efa nirotsaka. Ny fianakavembe iraisam-pirenena rehetra efa tapitra mahafantatra avokoa fa ny vady dela manameloka aniroso indray Madagasikara de hoe mbola mijanona ho neutre atrano ny isia. Fanapahan-kevitra tsy matotra manao fijerin-jazakely ka mihevitra fa kanety no lalaoviny ka azo averina raha toa ka tsy metimety sy tsy azoazo ilay fanapahan-kevitra. Anao ahoana no avy n'ity firenena ity raha izao zava-misy izao no mitoy? Izany no ilazana hoe mailo isika vahoaka fa akaiky ny fifidianana izay ahafahantsika vahoaka manova izao fomba fitantanana tsy manjary izao ka ampiasantsika vahoaka ny fahefana feno amin'ny alalan'ny latsabato. Kilalaon-jaza tahaka izany ve no fomba hitantanana ity firenena ity? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?